dia zao sao dia mba tsy rariny satria daholo ity hitantsika amin'ny sary ity ilay zaza niakatra avy any Tomasina anaraka fitsaboana eto Antananarivo. Raha ny nambaran'ny reniny no hitrangana bomba mandatsatra ranomasy io dia nitombo indray ny fahavoazana ary nanaraka hatramin'ny vatsy efa nomanina nanaovana fitsaboana. Avy any Tamatavy moa zany zay dia mitondra zaza ho tsaboana dia ny zanako mihitsy niaran'ilay zavatra teo dia ohatrany hoe somary lanilany ihany no entina kely ihany izy na dia izany ary nefa tsy nanino izy isoranan'Andriamanitra. Amin'ny mahatompona andraikitra eto amin'ny firenena ny senatera Lylison de Roland dia tonga nitsidika ireo zaza ireo izay niarambonina ny tenany. Teo ny kilalao fanampiana tolo-tanana hiatrehana ny fitsaboana atao amin'ireo zaza ireo. Ny zavatra nitranga tamin'ny 29 mars iny andeha ametraka voninkazo ny antondia kanjo moa tsy enena mpitandro filaminana sy ny fifanomezantsiny no atao eto ary raha ny sitraponay moa tsy tokony hisy reny zavatra reny na dia tsy avy aminay aza na tonga ny loza fa zahay aza no anisany tradoza miaraka aminareo fa amin'ny maha ray atsika amin'ny maha fianakaviana ray atsika rehetrarehetra nahita tamin'ny tele mba ho isa ihany ny fo satria ankizy kely mipararehetra ny mitazana dia nanapa-kevitra zahay fa mba hanamboarantsika ny sainy zaza mba tsy dia ho traumatiser loatra tondra ny reto kilalao reto atolotsika ny zareo dia misy kely koa moa zany tia mba hamantolanareo an'izay Niarany entana nijereo zaza ireo ihany koa androany ny solombavam-bahoaka lany teto Antananarivo Lanto Rakotomanga ka nakahery ireo ray aman-dreny. Avy ihany koa moa nitsabika nahita loza fa dia toizy ny fitsaboana dia mba azo fahasalamana tanteraka dia ohatra any amin'ny tokantrano misy anareo. Tsapa teny amin'ny endrik'ireo ankizy izay torakovitra sy maty ny fatahorana ireo tamin'ny 9 mars androany ny tsiky sy ny afaliana.